manovina ny fiarabanantsika rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo riavana ary mbola faly hatrany miarahaba-tsika natratra ny taona vaovao. Alahady voalohany amin'ny epifania isika ary manomboka fibanjinana miaraka ny lohahevitra manao hoe maneho ny maha-Andriamanitra azy ny tompoko. Andeha riavana hitsangantsika ny voninahitra ilay Andriamantsika. Izao dia ataontsika ny hiran'ny tsopily. Riavana malala rehetra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo ho amin'ny fanahinao aneny Tompo. Amen. Andehantsika hisaotra sy hidera ny anaran'ny Tompo amin'ny alalan'ny salamo. Iaraka hanonona izany isika miaraka ampanao salamo manao hoe avy aoka isika ioby an Jehova, aoka isika hanao fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka keo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao fifaliana ho azy amin'ny virana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova,
ary mpanjaka lehibe ambonin'Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanina ny fitoerana lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra-avo. Azy ny ranomasina, fa izy ny nanao azy, ary ny tany maina dia noforonin'ny tanany. Avy ka aoka hiondrika sy hankohaka isika, aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehovah mpanao antsika. Amen. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao Andriamanitra. Tsapanay izany ny amin'ny fitantananao ny fiainanay nandritry ny taona laseny. Indre misaotra anao izay ankehitriny fa miantoka fifaliana maharitra mandrakizay ho anay ianao. Ary ankehitriny antom-pifaliana ho anay ny amin'ny nahatratraranay izao alahady voalohany amin'ny taona izao. Firenena rehetra Tompo izay mino rehetra no avy iankohaka eo anatrianao ka ankalazanao noho ny soa sesehena, noho ny famindram-po, noho ny fahasoavana
izay isitrahanay mandraka rivo aminao. Mahasoa ny olonao tokoa ianao dia izay madio fo. Ka ankehitriny Tompo, ry Andriamanitra masina, ry Andriamanitra mandrakizay, raiso eo anatrianao ny fiderana, ny hosana izay atolotra eo anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo ry havana. Manasa ny ankizy sy ny tanora rehetra hitsangana hanao ny hira izay efa voalahatra ho azy ireo. Hitsangana ny ankizy sy ny tanora. Jesosy malalo, indreto izay faly eo anatrianao, milaza ny voninahitrao sy ny fahatsaranao, ary mbola faly ihany koa izay mandreanao, hiresaka aminay, hiteny aminay, ary hanoro-hevitra anay amin'ny alalan'izany teninao masina izany. Ho ankehitriny Jehovah Tomponay io, mitenena fa indreto izay zanakao, zandrinao, vonina iaino anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Petraka ianareo. Andeha isika nokatra ny baibolitsika arak'izay hitantsika ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Jaona toko voalohany. Jaona toko voalohany ny andininy 2:50. Jaona toko voalohany ny andininy 2:50. Rehefa hahitsy izany dia andeha hiarahantsika rehetra mamaky mafy manao hoe: ary hoy izy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, ho hitanareo lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambony zanak'olona. Amen. Averintsika fandroany. Ary koa izy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, ho hitanareo lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambony zanak'olona. Amen. Eny ry havana, ry ankizy sy ny tanora rehetra, ity soratra masina ity no angalantsika hafatra ny amin'ity andro ho anio ity. Raha mijery ny tantara isika dia mampatsiahy antsika tantara anankiray any amin'ny testameta taloha, dia tantaran'i Jakoba izany. Iza moa ny rain'i Jakoba? Iza ny rain'i Jakoba amin'ny testameta taloha? Ataovy mafy tsara hoe ry sekoly Alahady. Mahatsiaro tsara ianareo. Tantaran'i Jakoba, rehefa andeha ho an'ny arana izy no hitantsika mifandraika amin'ity tantara ity. Tao anatin'izay rehefa andeha ho an-dalana ho any amin'ilay tany atao hoe arana Jakoba, dia niloka ny alina, tonga ny alina ka nijanona teo amin'ny toerana anankiray izy. Dia naka vato izy nataony ondana. Tao anatin'izany indrindra nefany, rehefa natory izy dia nanofy nahita tohatra nipaka tamin'ny tany ka hatreny amin'ny lanitra, ary nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo amin'ny tohatra.
Ary rehefa nahatsiaro izy dia indro nisy anjelin' Jehova niseho taminy. Ka atao anatin'izany indrindra ilay Jehova Andriamanina dia niteny hoe izaho no Jehova. Izaho no Jehova, Andriamanitra rainao sy Andriamanitra Isaka izay tomponao. Ary tao anatin'izany izy dia nahazo teny fikasana hoe momba anareo tokoa aho. Tao anatin'ilay nofy sy ilay fisehoan-javatra hitan'i Jakoba tao anatin'izany dia nahatsiaro izy ilay habe ny fahatsaran'Andriamanitra. Dia ny anaran'ilay toerana ny toerany sy ny aonany tamin'Andriamanitra dia natao hoe Betela. Betela satria tranon'Andriamanitra sy vavadin'Andriamanitra izay nisehoan'Andriamanitra taminy. Raha mahatsiaro izany ihany koa isika ny amin'ity tantara amin'ny soratra masina izay resaka nataon'i Jesosy Natanaely ity dia izao: ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo dia mampisokatra ny lanitra ho amintsika tsirairay avy. Ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo dia mampisokatra ny lanitra ihany koa amintsika tsirairay avy. Ny lanitra dia efa nisokatra tamin'i Jesosy Kristy nihidina tetỳ an-tany ho tonga nofo. Efa nisokatra ho antsika ka nitondra famonjena fitahiana ho antsika tsirairay avy izy. Ary lanitra misokatra maneho fa vahoaka an'Andriamanitra isika tsirairay avy. Koa amin'ity andron'io ity ry havana dia izao: i Jesosy Kristy ny Betela vaovao antsika, manokatra ny loharanom-pitahiana ho azy ho anao ry ankizy sy ny tanora, ry mpianakavin'ny finoana eto am-panomboana izao taona izao. Izy no lalam-pamonjena makany an-danitra ary mampifandray ny tany sy ny lanitra. Koa minoa an Jesosy Kristy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Amen. Ivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra anao izay noho ny amin'ny hafatra omenao anay. Misaotra fa ianao ilay nihetra dia mampifandray ny tany sy ny lanitra, mampifandray anay olonao ianao, ary mbola mandrotraka ihany koa ny loharanom-pitahiana ho aminay, eny manokatra ny lanitra ho anay tsirairay avy. Dia misaotra Jesosy ny amin'izay efa ataonao aminay sy ny amin'ny hoavinay rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andesika ry havana hitsangana angataka ny fanahy masina amin'ny alalan'ny hira izay efa voalahatra. Ray malalo, misaotra anao zahay fa tonga ankehitriny ny fotoana andraisanay ny teninao izay fanilony tongotray sy fanazavana ny lalanay. Koa mangataka ny fanahy masina izahay mba hiasa ao am-poninay sy andresy lahatra anay mpamaky sy mpiaino izany teninao izany. Ary koa hameno ny fony ny mpitondra ny hafatra ka ho tena sabatry ny fanaty koa izany teny izany. Ary tsy hiala aminay raha tsy efa nahavita ny asany eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Iaraka mamaky sy ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'i Isaia, toko 5:7, andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izao no lazain'i Jehova amin'ny voahosony dia kirosy izay notantanako tamin'ny tanany ankavanana
mba handreseko firenena eo anoloany sy amahako ny fehikibon'ny mpanjaka mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina intsony ny vavahady. Handroso eo alohanao ary andravona nimiko totoana sy anoritoro ny varavarana varahiny ary anapatapaka ny hidy vy. Dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina mba hahafantaranao fa izao no Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao, dia Andriamanitra ny Israely. Noho ny amin'ny Jakoba mpanompiko sy Israely voafidiko no niantsoko anao tamin'ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ho anao na dia tsy mahafantatra azy ianao. Izao ny Jehova fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra fa tsy izao. Izao efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ianao, mba hahafantarana hatrany amin'ny fimpisahan'ny masoandro ka hatrany amin'ny filentehany fa tsy misy hafa tsy izao. Izao ny Jehova fa tsy misy hafa. Dia izao izay mamorona ny mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza. Izao Jehova no manao izany rehetra izany. Manateteva avy any ambony ry lanitra ary aoka ny habakabaka hampilatsaka fahamarinana. Aoka ny tany hisosatra ary aoka ho vokatra avy amin'ireo ny famonjena ary aoka hitsimoka miaraka amin'izay ny fahamarinana. Izao Jehova no efa nahatonga izany. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Jaona toko voalohany andininy 7:7 ka hatramin'ny 1:15. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty toko voalohany andininy 2:12 ka hatramin'ny 17:. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Nohon ny ampitso dia te hiala ho an'ny Galilea Jesosy ary nahitan'ny Filipo izy ka nanao taminy hoe manaraha ahy. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tanànan'ny Andrea sy Petera. Filipo kosa nahitany Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, moa mba misy zavatsoa va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaho. Jesosy nahitany Natanaela avy nanantona azy dia nilaza azy hoe indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Ary hoy Natanaela taminy, ahoana no hafantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe fony tsy mbola nantso anao Filipo dia hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe moa ny nilazako taminao va fa hitako teo ambanin'ny aviavy ianao no inonao? Ahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary io koa izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataony matoky aho ka notendreno amin'ny fanompoana. Dia izao izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory kanefa nahazo famindram-po aho satria tamin'ny tsy fahalalana no nanaovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Mahatoky ka tokony ho ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny izao ny lohany. Kanefa izao no namindrana fo tamiko dia mba asehon'i Jesosy Kristy amiko izay lohany ny faharipo rehetra ho fianarana ho an'izay ino azy ahazona fiainana mandrakizay. Ary ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita,
dia ho an'Andriamanitra tokana ihany anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay amen. Ataontsika eo am-pitsanganana ny hira 993. Petraka amin'ny fiangonana. Miarahaba ny fiangonana ny pastera manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy dia mamaly ny fiangonana hoe amen. Sambatra isika manana mpamonjy velona nandresy ny fahafatesana ary velona mandrakizay mifona ho antsika ry havanao any an-danitra any ary hivavaka isika. Tompo, mifona ho anay tokoa ianao isan'andro any an-danitra any, ary izany mbola amindran'ny rainay fo aminay ka mbola mahavelonay nanay tahaka izao. Na amindranao fo ka mbola nomenao tombonandro, nomenao taona vaovao 2021. Miteranao zahay a, mankalazanao zahay a, fa fahasoavana ihany no anton'izany. Ary dia amindrao fo ihany koa zay mpamonjy eo, ta io izay hitombo amin'ny fahalalana anao ao anatin'ny taona manontolo, amin'ny androm-piainanay sisa izany no angatahanay aminao, tsy amin'ity volana janvier ty ihany. Ta io ny teny rehetra izay horenesinay araka ny iranay teo, andrenesanay hitombonay amin'ny fahalalana, ny fitiavana mahagaga hitiavanao anay. Ary rehefa izany izay koa mba ho tianao hiverina amin'ny fitiavanay voalohany ho anao, ho voninahitrao ray malalo ary ho fahasambaranay. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jaona toko voalohany ny andininy fa 1:10 fa vakintsika manomboka amin'ny andininy fa 7:20 riavana 49 à 51 dia irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe raby eo, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe moa ny lazako taminao va fa hitako teo ambany aviavy ianao no inonao, hahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary hoy koa izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Hoy le andininy fa 1:10 hoe ary hoy koa izy taminy,
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana. Ny amin'ny teny amatsinya atsika fiangonana amin'izao alahady voalohany amin'ny taona 2021 zao, tsy taona ho an'ny androany ty 3 janvier ihany ty, tsy teny ho an'ny volana janvier ho an'ny taona 2021, teny ho atsika mandritry ny andro aveloma atsika ry havana. Inona le teny fampanantenana men'ny tompo atsika hoe ahita ny lanitra misokatra ianareo. Ahita ny lanitra misokatra ianareo. Engane isika fiangonana ry havana malalo amin'ny tompo. Ho marina amintsika zany hoe isan'andro ahita ny lanitra misokatra ho antsika. Maro amintsika zao ny tsy mino an'izany. Tsy mampino ange zany. Takany hoe raha miteny aminareo zao hoe ho foanana kerera-pitso, ho foanana ny kerera-pitso, tsy mino an'izany nareo. Ty sarotra inona an'izany. Fa vao maika sarotra inona koa. Zany hoe ahita ny lanitra isokatra ianareo. Fa zao ry havana lazainy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. En vérité je vous le dis. Rehefa miteny an'izany hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa Jesosy, milaza zavatra faran'izay importance ary hoe tena anteriny famarinany zany. Tsy teny maivana zany. Maika koa tsy angano zany. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. 5:20 izy ato filazantsara ny Jaona ny mampiasa an'izany hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Rehefa misy zavatra, misy fahamarinana tiany anterina manokana ry havana. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Raha tsy ateraka indray ny olona tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Zay mandreny teniko kaminy izay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Zany le karazana hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Raha tsy mihinana ny nofon'ny zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana ny fiainana aminareo. Manasa anareo sandry zanaka sy mbola tsy mpandray ny fanasan'ny tompo hoe teny aminao manokana ny tompo amin'izao maray zao, tsy mety ianao tsy mbola mandray ny fanasan'ny tompo io. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Fa na inona angatahanareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Etsetra. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa amin'izao marain'izao. Fa ahita ny lanitra misokatra ianareo. Misaotra ny tompo isika ny amin'ny fahasoavana. Misaotra ny tompo isika ny amin'ny fitiavana itsika amin'izao fiandohan'ny taona zao. Ary izay mifirariana avy amin'ny tompo atsika, izay no antombavaka hoe enganie ka ahita ny lanitra misokatra isan'andro isika. Dia amin'izay tompo ry havana ny fahafoizan'ny sain'ny mpianatra izay ny tenenany an'izany. Amin'izay ny tompo fahafoizan'ny saintsika ato amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana dia ampino hoe ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Ho hitanareo izy ny anjely miakatra sy midina. Tsy anatina bokina tantara ho an'ny ankizy tsika fa anaty Baiboly zao ry havana. Ary rehefa niteny tokoa Jesosy tamin'ireto mpianatra reto, tamin'iry Filipo, tamin'iry Andre, tamin'iry Petera, tamin'iry Natanaely hoe ahita ny lanitra misokatra ianareo sy ny anjely miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Dia tena
nanamarina zany ry zareo e ovina izy nanamarina zany anjely niakatra sy nidina teo amin'ny zanak'olo zany nanamarina zany ry havana ry zareo tamin'i Jesosy tao a-Getsemane. Tamin'i Jesosy tao a-Getsemane dia lazainy ny filazantsara hoe nisy anjely avy any an-danitra nampionina nampahery an Jesosy. Nanamarina zany anjely niakatra sy midina avy any an-danitra zany reto mpianatra reto tamin'ny andro nitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Raha nisy mpianatra niditra tao anaty fasana dia ny tovolahy anankiray niakanjo fotsy mipetraka teo amin'izay nandriny Jesosy ry havanao anjely niakatra sy nidina avy any an-danitra zany. Alohan'ny idirana tao pasana tonga teny pasana izy anjely no nanakodi anjely niakatra sy nidina avy any an-danitra ry havanao nanakodi ny faravarany fasana. Zany ty Jesosy manambara fahitany lanitra misokatra ary teny porofony tokoa hoe nisy ny anjely niakatra sy nidina teo amin'ny zanak'olona. Fa talohan'izany ary tsy hitany reto mpianatra reto fa talohany naterahany Jesosy ny rahan'Andriamanitra avy any an-danitra ny anjely Gabriel hamangy any Maria ry havana malalo. Ary no niteraka Jesosy ny rahan'Andriamanitra ny anjelyn'ny tompo milaza hoe mpamonjy no teraka ho anareo anio. Ary sa mbola tsy ampy izay anjely ny analinalina ny rahan'Andriamanitra le anjely zay mifanatitra tavy amin'ny andro amanalina eo anoloana ny seza fiandrana ndanina roa makeny ambonin'ny tany vetivety ateveny ny zavatra lazain'ny anjelin'ny tompo teo hoe voninahitra ny miavo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambonin'ny tany amin'ny olakasitrahana nasokafana tokoa ny lanitra ry havanao ary maro ny anjely niakatra sy nidina teo anamarina ny tenin'i Jesosy. Ary tsy hitany reto mpianatra reto koa fa rehefa netin'ny fanamasina nalaina fanahy tany anefitra nandritra ny 40 andro Jesosy. Rehefa vita le fakana fanahy azy nandritra ny 40 andro dia nanompo azy ny anjely izay nidina avy any an-danitra. Ahitany lanitra misokatra ianareo sy ny anjely miakatra sy midina eo amin'ny tombo eo amin'ny zanak'olona azafady. Ary ny farany dia hoe raha nakarina tany an-danitra Jesosy ry havanao dia nisy anjely teo teny tamin'ireo Galileanareo hoe aha zao ny lazaina anareo zao ny hafatra nampitondraina anay avy any an-danitra. Iny Jesosy iny dia mbola ho avy indray. Ry havanao fataro fa tena hoe zava-dehibe ny fahafantarana hoe misokatra ny lanitra ary misokatra ho asoanao. Tsy fantatro izay andrandrainao amin'ity 2021 ty fa ny firarena ho anao dia hitany lanitra misokatra ho anao ry havanao. Le fanontaniana manko dia izao fa rehefa tsy misokatra moa lanitra dia ahoana manahoana amin'ny fiainana na hoe rehefa misokatra ny lanitra dia manahoana amin'ny fiainana satria efa miporofoina teo hoe misokatra ny lanitra miakatra sy midina ny anjely teo amin'ny zanak'olona. Fa rehefa tsy misokatra ny lanitra nanahoana amin'ny fiainana dia tian-tany. Misy tantara vitsivitsy ry havana amin'ny soratra masina. Rehefa anetranareo mijery azy fa tamin'ny andro ny Ely misy an'le hoe Ely zay mpisorona tao amin'ny Samoela voalohany. Ely dia mpisorona fa ny Samoela voalohany 7:1 voalohany dia milaza fa tamin'ny andro ny Ely dia nihidy ny lanitra anka nahalana ny tenin'i Jehova ary tsy nisy
fahitana ny seho loatra. Zany hoe rehefa akaton'Andriamanitra ny lanitra, tsy misy teny tonga aty amintsika ry havana. Nefa tsika mba manao hoe Matteo 4:4 raha hoe tsy ny mofy ihany ny iveloman'ny olona, fa zay teny rehetra alohan'ny fahavana. Tsisy teny tonga aminao, manokatra baiboly ianao fa tsy miteny aminao le teny. Tsy nisy fahitana loatra tamin'ny andron'ny Ely, satria nakaton'Andriamanitra ny lanitra. Rehefa mikatona ny lanitra, tsy manana fahitana sika, tsy manana vision sika, tsy manana vision ho an'ny firenena, tsy manana vision ho an'ny fiangonana, tsy manana vision ho an'ny fiainana hoe makaiza sy makaiza marina moa ty fiainako ty, fa mitsapatsapy tahaka ny tsampo anatin'ny alina ho ny soratra masina. Zany tsy manana vision. Fa inona zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Ely? Nitsaktsaany ny fanompoana, tsy nitezainy toy ny fitaizana ny zanaka ho an'Andriamanitra ny zanany, dia ny zanany lasa ratsy fanahy, nanafintohina ny tao am-piangonana. Na nitsakitsana, na nitsakitsaka ny fanompony Ely, nanao tsintsinina ny fanompony amin'ny mampisorona. Dia nakaton'Andriamanitra ny lanitra ry havanao. Akaton'Andriamanitra ho aho, akaton'Andriamanitra ho anao ny lanitra. Rehefa hitsakitsahanao ny fanompony, dia tsy misy teny tonga aminao, tsy misy vision tonga aminao ry havanao. Deutéronomie ry havana manome exemple an'izany lanitra mikatona zany, ary ny teny ampiasaina dia ho varahina ny lanitra, ho varahina lanitra. Ary rehefa varahina ny lanitra, zavatra roa no mitranga. Miantona ny andro ary tsy misy ranonorana latsaka. Mampieritreritra io kery any atsimo izay niresahana teo io ry havana. Nahoana io tsy mbola nahitana solution. Solution ve tsy ho avy ihany rehefa tena taitra amin'io ny mpitondra fanjakana. Fa io Andriamanitra mampiantona ny andro any atsimo any ary tsy misy ranonorana latsaka any. Fa varahina ny lanitra any atsimo ry havanao. Varahina ny lanitra any atsimo. Ary rehefa varahina ny lanitra, ny ambaran'ny tantara faharoa 7 dia hoe tsy mihaino vavaka Andriamanitra, mba mivavaka ianao, mivavaka ianao, mivavaka ianao, mivavaka ianao. Varahina ny lanitra ary tsy mihaino vavaka Andriamanitra ry havanao. Ary zany no mahatonga le teny amin'ny tantara faharoa 7:4 hoe raha ny oloko izay natsorina amin'ny anarako ny hoe ho avy any ahitra tena sy vavaka, sy ala amin'ny ratsy fanaony ka hitady ny tavaka, ka hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino azy any an-danitra hamela ny helony ary hanasitrana ny tany. Ianao raha tsy miala amin'ny ratsy fanaonao varahina ho anao io lanitra io, ary tsisy ranonoram-pitahina hirotsaka aminao ry havanao. Fa rehefa misokasokafan'Andriamanitra kosa ny lanitra ry havana, ary io teny antsika tsara le Malaky 3 hoe entonareo ny fahafolokarena rehetra ho amin'ny trano firaketako mba hasiakanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho. Dia feo Andriamanitra ry havana anio maraina hoy Jehovah tompony maro, raha tsy ho voako varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahina mananambiampy ho anareo. Teny taminareo mbola tsy mpandray ny fanasan'ny tompo, miteny aminareo mbola mandany fahafolokarena, tsy hanokatra ny varavarana, tsy hanokatra ny varavaran'ny lanitra ho anareo ampitina fitahina Andriamanitra ry havanao. Fa zao ny promesse men'ny tompo atsika, zao ny promesse meny atsika amin'izao maraina izao hoe ianao programako anao ahitany lanitra misokatra ianao, ahitany lanitra misokatra ianao ho anao. Fa fanontaniana manaraka dia hoe fa naninona moa zany no nanomeny Jesosy zany teny fampanantenana zany, ahitany lanitra misokatra ianareo? Fa inona nataony reto mpianatra reto? Inona ny toetra ny reto mpianatra reto? Faran'izay tsotra ry havana, ao amin'ilay perikopy ao, amin'ilay contexte ao, misy zavatra vitsivitsy.
ambaran'ny jauna raha manoratra izy reto mpianatra reto a eo amin'ny andininy fahenina amin'ny telopolo hoe nandray an' Jesosy ho zanak'ondrin'Andriamanitra. Ilay zanak'ondrin'Andriamanitra anaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Zany votoatin'ny filazantsara ry havana. Eo amin'ny andininy faraiky amby efapolo nahita an' Jesosy hoe nahita ny Mesia izahay. Dia ambarana io Mesia hoe tsy izy ava le Jesosy zanak' Josefa avy any Nazareta. Ary mifanena fanatritava amin'ny Jesosy Natanaely dia miteny izy hoe ianao raby, ianao zanak'Andriamanitra, ianao mpanjakan'ny Israely. Reo mpianatra reo sy ny hafa koa zay nanaiky fa zanak'ondry Jesosy, zanak'ondrin'Andriamanitra, Mesia, raby, zanak'Andriamanitra, mpanjakan'ny Israely. Reo ry havanao, reo no nitenenan Jesosy hoe ahita ny lanitra misokatra ianareo. Zay ny condition ahitana ny lanitra misokatra. Zay ny lakle anokafanao anao isan'andro zany lanitra zany. Ry havana malalo. Nisy missionnaire anankiray antsoina hoe Judson, nanokana 30 taona tamin'ny fiainana izy nakany Birmanie torony filazantsara. Vita ny 30 taona dia nody izy, nody tany tanindrazana. Dia reny lazany hoe 30 taona izy io tany Birmanie, nanao an'izao sy nanao an'izao. Dia nitoroteny izy. Dia no nitabitra le toriteny dia nanatona le madama anankiray. Za aloha tsoriko pasteur afa somary diso fanantenana tamin'le toriteny teo. Satria toritenina olona rehefa hoe nitory ny filazantsara nandritra ny 30 taona tany amin'ny farany tany. Mba nanantena toriteny miavaka, nanantena toriteny mampangorakoraka kokoa. Dia namaly Judson. Ranabavy eo. Tsy manana mesazy hafa ho toriana. Tsy intéressant ho anao. Ny tantarako anao hoe 30 taona tany Birmanie. Tsy intéressant ho anao. Ny tantarako aminao hoe milevina any Birmanie ny vadiko. Tsy intéressant ho anao. Ny mitantara hoe any Birmanie any koa no milevina ny zanako 4. Tsy intéressant ho anao. Mampafantatra hoe antonany maro no ny gadraina satria nitory ny filazantsara ny fahasoava. Tsy intéressant zany. Zavatra any intéressant sy mampangorakoraka ary miavaka hitako dia hoe mitory an' Jesosy no mboana teo amin'ny hazo fijaliana ary maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famamarinenana. Enganeka tsy akaleo anao zany havanao. Fa raha leo an'izany ianao tsy ahitany lanitra misokatra ianao hoe. Nefa zany vaovao mahafaly amin'izao fiandohan'ny taona zao hoe ozy izy Jesosy hoe misokatra ho anao lanitra ry havanao. Ary zay ny mahavaovao mahafaly azy. Mamaritra ho avy mamiratra izy. Rehefa miteny hisokatra ho anao lanitra, ho avy mamiratra eto an-tany ry havanao. Ninona pasenao kosehany fahasoavana zany. Kosehany fahasoavan'Andriamanitra zay lasanao any. Na mpiteny ratsy ohatran'ina tahaka ny Paoly azy ianao. Na mpanenjika fivavahana azy ianao. Na sefy ny mpanota, zany lohan'ny mpanota ozy izy Paoly. Kosehany fahasoavana zany lasanao zany. Misy olona ry havana matetika miteny, raha nanana bouton supprimer ato amin'ny fiainako, ny supprimer ko zany lasa zany. Tsiriko le bouton supprimer.
satria koriko amin'izany lasako izany fa sady mamaritra ho avy mamiratra no mamafa ny lasanao fahasoavan'Andriamanitra ry havanao. Tahaka ny olona rehetra miraro anareo ho salama tsy marofy ary havana, fa maty antoko isika raha salama tsy marofy nefa tsy mahita ny lanitra misokatra isan'andro izany, maty antoko isika ary na iza ianao raha fa tsy mahita ny lanitra misokatra isan'andro ianao, pokaty ny fiainanao, pokaty ny fiainanao ry havana malalo. Satria le Andriamanitra araka ny tenintsika tamin'izao mateo, le namorona anao ho endrika Andriamanitra, namorona ny fonao io hitady azy, namorona ny fonao hila azy, namorona ny fonao io hanembona azy, ka raha misokatra ny lanitra tsy hahita azy ianao ny tombo hamindra fo aminao, tombo hamindra fo aminao, ampahitanao an'izany lanitra misokatra ho anao isan'andro izany havanao, ho aminao fahasoavan'ny tompo. Amen. Aokisika hivavaka ry havana, ry Tompo Andriamanitra io, tena rainay eo amin'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra fa omenao anay Jesosy Kristy, ary afaka ihany koa mampanan-tena fiainana tsara lavitra, fiainana be dia be ho anay, indrindra lanitra misokatra ho hitanay tsirairay avy. Tompo malalo, misaotra fa mamy ho anay tsirairay avy izany teninao izany, ary mamelona indray ankehitriny ilay fanantenanay izay efa mialefy sy mban'ny fiainana sy ny tsy finoana indraindray. Tompo malalo, noho ny amin'ny teninao ankehitriny dia fifaliana ho anay, ary irinay ny ahita ny lanitra misokatra ao aminao. Misaotra fa taratray amin'ny alalan'ny teninao sy ny hafatra ao teo fa manamarina izany teninao izany ianao. Jesosy malalo, indreto izay tsirairay avy vonona hino an' Jesosy Kristy, ary andray azy ho tena ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Vonina izay hino azy ho Mesia, ary vonina izay hino an' Jesosy Kristy ilay maty sy natsangana tamin'ny maty, ilay vaovao mahafaly ho anay tsirairay avy. Jesosy malalo, hifonanay eo anatrianao, ny endrika fibahananay ny lanitra hisokatra ho anay, ny fanakananay izany fisokafany lanitra ho anay izany. Jesosy, nasehonay izany teo amin'ny endriky ny fanomponay, nasehonay izany teo amin'ny endriky ny tsy fanoavanay ny teninao, ary nasehonay ihany koa izay tamin'ny tsy fanaovanay ny sitraponao tianao tao Andriamanitra.
na ny efa nanitsaka ny fanomponay izay ary menatra mafy eo anatrianao ny amin'izany. Ray malalo, indreto izay zanaka mifona aminao, be ny elokay, koseho amin'ny fahasoavanao, tsy ho hitany tsony ny elokay, ary irinay mba hienonao anay sy hamalinao ny vavakay. Jesosy Kristy ô, maro tsy tambisaina ny fahotana izay efa nataonay teo anatrianao. Koa indreto izay anamafy izany izay tsirairay avy amin'ny mivavaka mangina ho tanterahanay. Ry rainay mandrakizay ô, ry Jesosy Kristy tomponay ô, fatratra loatra ny fitiavanao ary mbola miala nenina aminay ianao ary omenao ny ranao hanasanay. Faly izay ankehitriny noho ny amin'ny teninao izay mamelanay malalaka anantona anao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no ivavahanay. Amen. Ry havana malala, ny Andriamanitsika dia Andriamanitra fitiavana ary manana teny soa mahafaly homenanao indray iziny amin'ity androany ity. Koa mitsangana ary handray izany teny famelan-keloka sy teny soa mahafaly izany. Ho ny soratra masina, mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga ety an-tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Amen. Ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary havana, fa voavelany elokao noho ny anarany masina, miterahany tomponao. Sambatra ny olona izay voavelany eo, sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny lazatsitsany Jehovah elo, ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Zahai zanaka
Aokarisika riavana iaraka anaiky sy anambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny fiangonana kristiana rehetra amin'ny alalan'ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra raha tsy tompanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijara ny napaka Pontsy Pilato nombona tamin'ny azy fijaliana maty ka nalevina nidana tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra raha tsy tompo avy amin'ny finy tsara ny vela sy ny maty mino fanahy masina fiangon'olona masina manerana izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana amin'ny tena maty ary fiainana mandrakizay. Petraka ianareo. Dia isika riavana iombona ao anatin'ny vavaka fangatahana. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra, ianao dia loharanom-pitahiana ho an'ny olona rehetra izay mino. Ianao dia mampanantena fiainana zavatra rehetra tsy mety simba, tsy mety lo ho an'izay mino an' Jesosy Kristy. Ary ny amin'ny teninao milaza aminay manao hoe ninona angatahinareo amin'iray dia omeko izany. Finoana Jesosy Tompo no anantonana ianao. Finoana Jesosy Tompo ny sehoana eo anatrehanao ary angatahana izany eo aminao. Sitrakay Tompo malalo mba ahatonga anay tsirairay avy reto ho resy lahatra, ho babo ny fitiavanao, indra ho babo ny asanao izay nitanterahanao anay tsirairay avy. Andriamanitra rainay io, indreto izay manantona anao, maniry indrindra izay mba ho tarihan'ny fanahinao amin'izay ataonay rehetra, mba ho marina sady ankasitrahanao izany. Jesosy malalo, misaotra ihany koa izay fa ianao ilay Andriamanitra rainay dia mankasitraka feno ny mpanomponao izay mitoetra amin'ny finoana, ka manome anay malalaka fahendrena, fahalalana, fifaliana. Tompo malalo, ampitoera-tsy anatinay mandrakariva izany asan'ny fanahinao izany, ary atao vita taratra eo amin'ny fiainanay ny vokatry ny fanahy. Tompo malalo, indreto izay tsirairay avy eto am-panombohana izao taona izao, maniry mandrakariva izay ho amin'ny ankonanay eo amin'ny sehatry ny fanomponay mba ampidinanao ny fitahiana ho anay tsirairay avy, ho anay sy ny taranaka mandimby anay, ary omeo anay ny fanomezam-pahasoavana avy aminao mba ahazonay tena manolotra ny tenanay sy ny momba ny tenanay rehetra hiasa ho anao. Jesosy malalo, mivavaka ho anao izay ny amin'ity taona ity, ianao no aoka ampitombo anay amin'ny fahasoavana, ampitombo anay ihany koa amin'ny fanompona, ka hiasa ho anao izay. Ampianaro izay Jesosy anetry tena mandrakariva eo anatrehanao, hivavaka ho anay, hivavaka ho an'ny manodidina anay, eny hivavaka ho an'ity fiarahamonina izay misy anay ity. Tompo malalo, ianao no Andriamanitra ny nofo rehetra, fantatray fa ny zavatra rehetra dia hainao atao, ary izay rehetra mandoalika eo anatrehanao ka mietra eo anatrehanao dia henonao vavaka.
tompo malalo maniry hatramin'izay ny fanatrianao ho amin'ny fiainanay. Ankehitriny tompo dia fohy ihany ny fisainanay. Kely ihany ny vavaka izay tanterahanay. Fa maniry izay ianao ilay Andriamanitra ny fahafenoana ameno sy antanteraka izay rehetra tokony ho anay. Indro ary izay ankehitriny, faly miombona amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay ao izay any an-danitra. Masinina ranao, ny fanjakanao, ataonay sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Menay izay nasaza ao anay, ary mamelany elokay, tahaka namelanay izay mieloka taminay. Aza mitondra ny amin'ny fakapanahy, manafahany amin'ny ratsy, anao fanjakana sy nery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Miarabantsika rehetra natratra izao taona vaovao izao. Manamafy ny raharaham-piangonana teo miverina ny étude biblika amin'ny herinandro alarobia amin'ny 5:30 ny sabotsy amin'ny 9:00 maraina. Fanentanana mahakasika ny alahady ny taranaka sy ny zanakam-pielezana tafiditra anatin'ny jobilin'ny fisotrondronoan'ny mpitandrina raha maolo miaso lofo mivady. Tanterahana izany ny alahady 2 Janoary. Natao antsika rehetra mpivavaka eto Isotry Fitiavana tsy ankanavaka izany, na avy eto ny ray aman-dreny na tsy. Sokajy roa no anaty fisy ho zaraina amintsika. Taranaka no koshena raha efa maty daholo ny ray aman-dreny. Niteraka no koshena raha mbola misy velona ny ray aman-dreny. Misafidy ora isehoana isika na amin'ny 9 sasany maraina na amin'ny 10 sasany maraina, ka koshena ihany koa izay mety amintsika. Ny fisy voafeno dia afaka raisin'ny komity ny alahady ary eo amin'ny sekretara ny andavanandro. Farafamerenana ny fisy ny alatsinainy 5 Janoary ao amin'ny sekretara. Misy laharana azo antsoina ao amin'ny fisy ho zaraina raha misy mila fanazavana fanampiny. Ankehitriny dia angatahana ny loham-pianakaviana hitsangana eny an-toerana mba handray ny fisy ho zarain'ny dekona. Manantitra ny fiarabanantsika fiangonana riavana. Todika kely aminareo katekemeny zahay amin'ny alahady 10 janvier zany amin'ny heriny anio pastera Solofo no mampianatra. Lesona samy important daholo, fa misy lesona ampianarin'ny pastera Solofo manokana, manandanja manokana, ary tsy hita any akafa riavana, tsy hita any akafa. Koa sady mampahafantatra no manasa ampitiavana anareo katekomena andamina ny fotoananareo anatrika n'izany fampianarana izany. Efa nanafarana anareo ombeny moa hoe raha te ahita tsirony, raha te ahita maminy amin'ny herintaonana katekomena io ianareo ampandefiry daholo ny zavatra hafa rehetra na ny adidy azy. Fa misarika ny sainareo manokana amin'ny alahady 10 io, ka se tsy tonga amin'ny alahady 10 io manatrika fampianarana dia naman'ny manala tena riavana. Zay le izy efa mba tenena mielo mba amboary le fotoana, misy lesona manokana eo. Zay le izy. Faly koa zay mampafantatra ny fiangonana fa amin'ny zoma 8 janvier zao zay mitory-teny ao amin'ny fandaharana mana isan'andro amin'ny zoma 8 janvier. Farandriavana miaraba manokana anareo zokiolona amin'izao alahady voalohan'ny taona zao, ary teny firariana hoe amin'ny andro sisa iainanareo ahitany lanitra isan'andro ianareo. Ary zany firariantso ataoko anareo zany tena iombonako aminareo. Andro manokana ho anay androany satria zahay mahatsiaro hoe androany moa zany no alahady voalohany amin'ny taona farany hitandremanay ato Isotry Fitiavana. Ina moa dikan'izany? Tonga ho anay ny farany.
zao ry havana ny andraisanay azy ny farany dia amin'ny fijerin'ny baiboly famaranana le fitandremana le aso amin'ny fitandremana dia fanomanana ny tena farany le tena farany dia le hitondranana eto rahatr'izay ry hava samy hafa ny fijerin'ny baiboly sy ny fijerin'izao tontolo zao fijerin'izao tontolo zao rehefa mijery eo le isotro ronono dia hoe navita kosa izy raha izay avy eo dia hoe iny olona navita iny atao atsisitsisy ny tsikelikely atao akilabo tsikelikely tsy dia hita ntsony zay utilité sociale zany fijerin'izao tontolo zao ry havana fa hijoronona hivavolombelona eto fa hoe ny tena zava-dehibe dia manomboka zao ary tsy azon'ny olona zay satria le fotoana isotroana ronono iny anenana ny asa ranomarina tena hoe fotoana hibanjinana bebe kokoa ny tena izy sy ny mandrak'izay ry havanao ary raha ho anay manokana raha ho anay manokana dia zany no andrasanay le fotoana isotroana ronono io raha ny projet orinany isotro fitiavana be dia be ozy izy ny tanora zay bobaka be zay le izy fa mangataka amin'ny tompo zay fahazavan-tsaina sy fahendrena hoe aiandratsana fa tsy hanao zany projet be dia be tahaka an'le retraité sasany hoe tsy manaiky antitra zany fa tena hoe te hibanjina isan'andro zay lanitra misokatra ary tianay hoe tsy hitany misokatra fotsiny le lanitra faralitray miala ety izahay dia tena hoe niomana tanteraka tsy voaelingelina hiditra ao amin'izany lanitra misokatra izany averiko eto ny zavatra nylazainay tamin'ny zoma 1er janvier tamin'ny zoma 1er janvier dia ozy zahay tamin'ny fiangonana hoe 1er janvier aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie aujourd'hui est le 3e jour du reste de notre vie eo inareo zokolona zoko malala ray aman-dreny malala tena mitovy mihitsika ingane ka tsisy hovarom-bareny isika ka atsiaro anio hoe aitoko moa zany misotranao tompo ny amin'izany afatra ao zany aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ma vie ho anay zokolona zany fa ho anareo zandry malala aza variana aza metrehitra hoe za mbola amin'izao faharoapolo taona ka amin'izao fahavalombefolo taona ka amin'izao mahadola atsento azao andro zareo be antitra za non diso hevitra ianao rehefa mifomaraina ianao manomboka an'io sainy hoe sao de ity no premier jour na dernier jour du reste de ma vie ary dia ahita ny lanitra misokatra ianao ary hamantana ny lanitra ianao ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo ry havana amen irosika zany amin'ny fiarabanany zokolo vavakisika misaotra ray malalo noho ny fitiavanao anay zanakao misaotra ny amin'ny taona vaovao ary dia tahizany taona zany ho taona hoe ahitanay ny lanitra misokatra ho anay isan'andro hoe ary apio zahay anisa ny andronay rehetra na toinona isany anisa izany andronay rehetra zany ho anao ary meo anay ny atsiaro manomboka izao isamaraina hoe sao de tia no dernier jour de notre vie mpamonjy eo ary ianao ampatsiahanay mandrakariva fa tsy ny lasanay tsy zay nataonay tany aloha tany ny zava-dehibe eo aminao eo natrehanao fa ny farany meo anay ny hita miomana ary voahomana ho amin'izany farany zany hitirany any an-danitra zany no vavaka ataonay ny anaran'i Jesosy amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay iarabantsika ny mpitandrina mivady sy mpitandrina amin'ny zanjaratra eky zao ry havana koa manasanareo hijoro eto ankavanako toraka izany koa ianareo borao-piangonana solotenan'ny sampanasa asa fikambanana mba hijoro atia ankaviako.
manasantsika fiangonana rehetra ry havana hitsangana. Amin'ny anaran'ny tompo androso eo alohanao aho ary andravina ny mikototona sy anorotoro ny varavarana varahana ary anapatapaka ny hidy vy. Isaia 10:22. Izany teny nataon'i Jehovah ho an'ny vahoasiny izany ry havana no entinay miarabanareo pastera mivady sy pastera naly. Izy ity moa zany zao lasa voambolana ampiasaina isak'izay miresaka momba ampitandrina sika eto Fitiavana amin'ity taon'ity le hoe farany satria ity tokoa ny farany amin'ny fiarabana tombavao atao aminareo. Na izany aza nefa dia mino zay fa ny fiarabana no farany fa ny sosi ny fanambinan'ny tompo anareo dia tsy hisy farany. Koa miarabanareo izahay noho izao tontolo izao araky ny teny sokatra masina teo dia Jehovah ny alohanareo amin'izay lalana diavinareo. Anao ny lalanareo ho marina tsara sy mahitsy izy ary andravina izay mikototona rehetra mba ho tsara ny dianareo. Ary tsy izany ihany fa anala izay mety ho sakatsakana rehetra koa izy izay re mety ho asany maizina ka andrindra ny fiainanareo mba hifanaraka amin'ny sitrapony. Ny soratra masina koa dia milaza hoe ry malala mangataka ao mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany. Jaona 4:2. Koa ho fanatanterahana izany fangatahana izany dia misy namana iray hitondra-bavaka antsika ka mba ho ambininy java-manasatra tokoa ianareo ka tsy saraka misambatra sy mananjara ary ho salama tsara hidifin'aretina herendoza. Ary aorian'izay dia anolotra marika hita maso izahay dia ny solom-body akoha atolotray ampitiavana ho anareo. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Vavaksika. Jesosy misaotra anao zahay fa avelanao mbola mitondram-bavaka ny ray aman-dreninay am-panahy ato amin'ity fiangonana ity. Misaotra mpamonjy fa azonay tsapain-tanana nefa nitondranao ny fiainan'ny pasteur Solofo mivady efa 17 na 17 taona teto amin'ny fitandremana. Misaotra anao zahay ary ankehitriny vaovao ny taona dia mbola mitondra azy ireo ary koa pasteur naly eo ampelantananao zahay Andriamanitra. Ny angatahanay aminao Tompo dia ho hitan'izy ireo misokatra ny lanitra mandritry ny fotoana mbola hiasana eto ary arotsay aminy Jesosy avy any an-danitra ny fitahim-panahy avy aminao. Ataovy ao anatin'ny fanahinao Andriamanitra dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny faherezana sy ny fanoloran-tsaina, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana anao Andriamanitra. Zany no angatahanay aminao Jesosy mpamonjy anay. Jereo Tompo ny fahasalaman'izy ireo, omeo hery sy tanjaka izy atontosany izay mbola tianao ataony eto amin'ny fiangonana. Jereo ny zanaka manjafina, ampahafantaro azy Jesosy fa Andriamanitra velona ianao ka izy ianao Andriamanitra no miay azy ireo. Tompo mitalao aminao zahay amin'ity taona farany iasan'ny pasteur Solofo mivady eto amin'ny fitandremana, ampahafantaro azy izay mbola tianao ataony ho an'ny fiangonana. Mivavaka izay ho an'ny pasteur naly Jesosy mba ho vita soamantsara ny fianarana ary ianao no hanendry azy amin'izay toerana efa tianao aman-tanana anompony anao. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaranao mpamonjy. Amen. Afaka mipetraka tsika fiangonana.
eny ry havana amin'ny anarana telo mianaka amin'ny anarana telo mihoatra misaotra makasitraka tompo anonotra zay laninareo anay ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo amen. Amarana zao fotoana zao sika 488 ny andiny voalohany alohany tsodrano ny andiny fahatelo ariny tsodrano ry havana. Tanteraka aminareo anie ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana miara-mivavaka mangina isika ry havanao ary angatao tsara amin'ny tompo hoe mba hahitany lanitra misokatra isan'andro isan'andro ianao. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.